faly hatrany miarabantsika ny tokantrano manaraka tsy tapaka ny fandarana manokana eto amin'ny TV Plus Madagasikara amin'ny tialina ity somary resadresaka ny mikasika ny fiahina ara-tsosiala na fiahina mpiarabelona tato anatin'ny toska herinandro maromaro izay no ny toetra raha misy eto amin'ny firenena misy ihany koa ny ataontsika hoe fanatsarana asa eo anivony ireny vondrona mitondra fiahina ara-tsosialy ireny isan'izany ny avy eo anivon'ny fidimo izany izay miasa manerana ny nosy mihitsy izy ao anatin'izay indrindra dia vahintsika amin'ny tialina ity Andriamatoa John Andrenatanaina izay tsisa moa zany fa ny tale generaly ny FID miarabanao tompoko miaraba njaka ary misaotra ny fanasana dia miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fandarana na ny tanindrazantsika na ny any ivelany ya marina zany fa mialohany ataontsika hoe hidirantsika amin'ny votoaton-dresaka dia angataka angamba ao Andriamatoa tale generaly nisy ny fampahafantarana kely aloha anao ho an'ny mpanaraka antsika iza marina moa zany ianao sy ny ataontsika ny hoe traikefa ahafahantsika mametraka ihany koa le fifampitokisana amin'ny mpanaraka antsika amin'izao alina izao amin'izay lafiny sosialy misaotra njaka fa mialohan'ny fanazavana na famitinana mombamomba ny tenako raha sitraky njaka nandalo fotoan-tsarotra ary mbola ao anatin'ny fery ny firenentsika amin'ny favoazana nazoantsika amin'ny andro ratsy ranobe sy ny rivodoza dia mba tiako ihany ny mitondra ny teny fampiononana sy indrindra fankairezana ny voaka malagasy amin'ny akapobeny fa indrindra ireo traboina mizaka ny tseranena nateraka izany loza voajanahary zany raha mikasika ny famitinana ny mombamomba ny tenako mety lavalava ihany fa izako fitina ihany ny njaka ny fianarana angambana nomboko azy nandrato fianarana teto Madagasikara koa teto amin'ny tanindrazantsika hatramin'ny fahafitako ny diplôma ny mpanao tetim-pivoarana na planificateur atao amin'ny IMATEP mialohan'izay moa zany ny ambaratonga voalohany faharoa ka hatramin'ny baccalauréat dia atao amin'ny tanànany Moramanga nazo baka tamin'ny lycée Moramanga ary nanao fanampam-pirenena ivelan'ny tafika zany taorinan'izay niditra voalohany anisan'ireo andiny voalohany teny amin'ny sekoly ambony polytechnique ny Votovorona sy mivoaka voalohany tena zany maha-ingénieur ny tena ary nanao fiofanana manokana kosa taorinan'izay ho lasa ingénieur ny lalamby mandritra ny rotaona zany zay dia rotaona ihany koa ny fianarana natao teny amin'ny ivotoerana malagasy momba ny tetim-pivoarana IMATEP nafantarantsika azy taorinan'izay dia nahazo fatsim-pianarana ihany tany apita tao amin'ny centre d'étude financière économique et bancaire na SOFEB logistique tany Paris tany Frantsa ary taorinan'izay mbola afaka nianatra ihany koa toekarena tany amin'ny université ny Lyon any Frantsa ihany io fa ankoatran'izay manana fiofanana maromaro ako azoko ndrantovina fa raha fitiniko ny tena misongadina dia hoe fiofanana manokana fa manana manampaizana makasika ny fitantarana fiovana mahery vaika na changement difficile fanaovana réforme politique réforme institutionnelle sy ny fahaizana mitantana mampiasa ny ataontsika méthode de gestion axée sur les résultats zany hoe fomba fitantanana mifantoka bebe kokoa amin'ny fiovana azo tsapaitanana sy hitamaso miantefa mivantana any amin'ny fiainan'ny vahoaka na ny toekaren'ny firenena na indrindra ny lafiny ara-tsosialy zay zany raha fitipidinana ny fianarana ny andraikitra fansanina moa talohan'ny mahatale generaly ny FID dia niara-miasa tao amin'ny fiadinan'ny repoblika ny tenako makasika ny fiarahan'ny fanjakana miasa amin'ny tsy miankana na hoe promotion partenaire public privé fa talohan'izay ako efa mpandrindra tetikasy ihany koa na ataontsika hoe coordonnateur de projet tao ministerany vola sy ny toekarena zany dia talohan'izay moa ako ny tantana ny sana manokana tale tao ministerany fanajarenan-tany sy ny finjara-pahefana aménagement territoire décentralisation ny sana manokana ny renforcement de capacité ny faritra tantsoroka ho an'ny faritra sy ny commune rehetra manerana Madagasikara nandritra ny tamin'ny fotoana teteza mita tamin'izany fotoana zany misaotra tompoko ya fianaka amin'izay Andriamatoa tale generaly ary afaka mamaly ihany koa ny mety fantaniana izay mipetraka ny mpanaraka antsika na amin'ny hoe iza marina moa zany ity tale generaly ny FID ity irosa avy hatrany apitsika amin'ny votoaton-dresaka
inona moa zany tompoko no inona marina moa zany ity hoe fond d'intervention pour le développement ity ny andraikitra sy ny iasa zay andraiketany. Misaotra anjaka amin'ny fanontaniana maro tokoa no manafangaro ny fidy amina tetikasa na fandaranasa amafisiko sy amarinina fa tsy fandaranasa na tetikasa ny fidy fa fikambanana mana sata natao hoe statut na association ny fidy fa saingy voalaza amin'ny didim-panjakana fa ilainy fiarahamonina ary ho an'ny tombontsoany be sy maro filazantsika azy amin'ny teny frantsay dia hoe association déclarée d'utilité publique dia ohatran'ny fikambana rehetra manana rafitra mitantana azy ny rafitra fanapaha-kevitra ambony indrindra dia ny fiovrim-be assemblée générale tonga fikambana rehetra dia eo ambanin'io no misy ny filakevim-pitondrana na hoe conseil d'administration zay sady manapaka ny tetibola sy ny fandaranasa tanterahana no mijery akaiky sy manapa-kevitra mikasika ny tatitra na rapport amin'ny faratanterahana zany fandaranasa zay nitapahana zany zay zany atao hoe rafitra dia omban'izay moa zany izahay aty amin'ny paritateraka ny direction générale sy ireo ratsamangaiky amin'ny fidy miparitaka ny faritany zay anaovanay fanatanterahana ny asa fa ny mahatonga ny olona mampifangaro ny fidy fikambanana association amin'ny tetikasa na fandaranasa dia izahay no misahana ny fanatanterahana fandaranasa ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny sehatra vitsivitsy fa indrindraindrindra ny fiahina ny mpiarabelona na fiainana sosialy ny mikasika ny fanabeazana na projet ministère de l'éducation ary indrindra fanariana fototrafitrasa sy asa vonjovoina rasanatrika misy loza mahazo ny firenetsika. Laza ianao miandraikitra ny fahina mpiarabelona izay indrindra azo fatany hoe inona avy ireo tetikasa fahina mpiarabelona izay tanterahany fidy ireo. Misaotra anjaka mariako kely aloha fa tsaro mariana moa zany maromarona koa fa eo ambanin'ny fiadidiana andriamato premier ministre lehibe ny gouvernement ny fidy miaraka amin'ireo ataontsika hoe organisme rattaché maro samihafa fa makasika ny fahinany mpiarabelona manokana dia ny ministera ny mponina indray sy ny fiainana sosialy ary ny fampiroboroana ny vehivavy no tompona andraikitra amin'ny fandrafetana ny politika akapoben'ny fanjakana sy ireo atao hoe tetikady na stratégie ary indrindra ny fandaranasa fa ny manatanteraka kosa no sahanina ifidy ary mbola io ministera io ihany koa no misahana ny fanjohiana sy indrindrandrindra ny fanaovana tombanezaka ny amin'ny vokatra azo sy ny amin'ny fanatanterahana ifidy an'izany fandaranasa ny fitondram-panjakana malagasy zany azoko resana rahatsotsorona osokajy roa ny fandaranasa tanterahan'ny fidy voalohany ao ireo maharitra amin'ny fotoana mandritry ny 3-4 taona zay mifantoka bebe kokoa amin'ny fampitsangarana na fanoanana fanampiana n'ireo ankonana marefo paritaka amin'ny faritra maro zay ny gouvernementa malagasy no mamaritra ny faritra sy ny districta iasana amin'ny alalan'ny vatsinankonana na amin'ny alalan'ny asafitra mindrindra zay mikendry indrindra ny fampijoroana amin'ny mahaolona sy mahatompona andraikitra an'ireo sokajin'olona marefo ireo mba ialany ao anatin'izany faharefona zany ialany ao anatin'izany fantrana lalina iainana zany zay zany ny sokajina fandaranasa voalohany ataontsika ny programme classique ozy izy tsika mahatra amantonany vitsivitsy fa ny sokajina fandaranasa faharoa zay ankino ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny fidy ihany koa ny fanatanterana azy dia makasika ny vonjivoina sanatr'izany misy loza mahazo amin'ny firenetsika ny tena iatrehanay hatramin'izay dia ny kerehany atsimo noho ny fiovahavan'ny toetrandro tsy ampy ny ranonorana tsy ampy ny rano dia miatrika ady sarotra ny mpiaramonina amintsika mpiarabela amintsika raha firenena amintsika ny atsimo dia mitondra tantsoroka hoentina miatrika an'izany fahasairanana zany ny fidy tafitro anatin'io asa vonjovony io koa no raha sanatria misy ranobe
misy rivodoza mahazo avirantsika ohatran'izao natrentsika zao a dia etsehny fitondram-panjakana malagasy any koa izay fidy mitondra ny asa vonjovona aingana daingana amin'ny alalan'ny asa tana maro amerenana ny toeram-pinenany ny olona amin'ny laony fa manao koa tsika fanarenana mifotodrafitrasa apotika simba mifanometanana amin'ireo rafitra sy ny ministera maro fa indrindraindrindra ministera misanany fanabeazam-pirenena sy ministera fahasalamana mba ahafahan'ny service public ny asa fanabeazana fampianarana sy ny fitsaboana verina amin'ny laony ao anatin'ny fotoana aingana daingana ary ny farany moa mbola resaka eo anatren'ny voina na favoazana ara-boajanahary mahazo antsika any a dia tsy ely zay tsika ary mbola ao anatiny moa tsika zany zao miatrika ny arety mandoza covid-19 ty dia ny fidy ihany koa no etsehny gouvernementa malagasy manao tantsoroka mitondra fanampiana ny alalan'ireny tosika fameno na ankonana miarina na ankona miatrika fa tsy adiny koa fanaovana asa tana maro ho an'izay sokajana fianakaviana ankonana marefo ka mila misitraka an'izany ia nafolazana farany teo mikasika an'le tosika fameno eo mihitsy satria tamin'ny vao mare ny olona am'le misy ny ataontsika hoe fizarana vola sy ny karazany a ohatrany manana aiay izany hoe tsy mety hitarika fiakinan-doha amin'le olona ve ohatra ny andro mena vola foana izy a le olona ihany koa omena n'le vola tsy fantatra eo no hanazavana azy mena vola ve izy dia omena fifanana momba ny fandrarana sa ahoana ny tena ataontsika ny hoe fandehan'io mba tsy hiteraka n'izay fiakinan-doha zay ny fanontaniana apetraky njaka dia tsy tokony akasika fotsiny ny tosika fameno fa tokony mahakasika ny fandarinasa fahina mpiarabelona na fianarana sosialy amin'ny ankapobeny satria misy ihany koa ny fanomezana famatsiana arabola ho an'ireny ankorana mpisidrika ireny raha fitiniko izany njaka dia hoe ny endriky ny fahantrana misy eran-tany eran'izao tontolo izao fa indrindra ty amin'ny tany afrikanina sy eto Madagasikara dia miseho amin'ny endrika anankitelo ny voalohany a dia tsy fahampiny ny hoenti-manana na tsy fahampiny ny fidiram-bola isaky ny fianakaviana ny isaky ny ankonana adikiny a amin'ny lafin'ny fahantrana le refesina amin'ny hoe firy dolara eo isa-taona ny vola miditra amin'ny ankonana tsiraray avy endrika faharoa isehony koa ny tsy falavorariny ny sosialy indrindra ny fanabeazana sy ny fampianarana refesiny ny amin'ny hoe firy ny zaza malagasy na ny mponina na ny rato fianarana sy tafiditra an-tsekoly ary ny farany andrefesana ny fahasiarana ny firena ray sy ny mpona ao aminy dia mahakasika ny fahasalamana tsy zarizary ny fahasalamany ambony ny tahany mpahafatesina ny ankizy indrindra latsaky ny 5 taona ambony ny tahany tsy fanjari-tsakafo rehefa rafesina ny sandry ny ankizy kely lanjaina dia hita fa tsy lavorary ny fitombony arabatana io na ara-tsaina reo lafiny telo reo zany njaka averiko ampatseviko fahasalamana tafitra amin'ny zany mikasika ny sakafo ny fanabeazana sy ny fianarana indrindra fidirana an-tsekoly ary ny farany le fidiram-bola na ny fivelomana entina miatrika an'ireo filana maro samihafa amin'ny maha-olombelo azy dia ireo ataontsika hoe fototra anankitelo ireo no kendrena ivoatra iova rehefa miresaka tsika fandaranasa ho an'ny fiahina ara-tsosialy atao zay atsara sy apetipety kokoa ivoaran'le fianakaviana amin'ny lafiny ara-pahasalamana fanabeazanaizana fampianarana azy manao fanjary sakafo maro loko irana amin'ny ONN tafitrao ny fitaizana ny zazakely ankizy manomboka amin'nyreny bevoka tokony safo iarana miasa ministerany fahasalamam-bahoaka mikasika an'izay iarana miasa indray amin'ny ministera fanabeazam-pirenena ny fampirisihana ny ankizy andehany an-tsekoly dia mana fifanarana mihitsy zay arana maso hoe sahirana le ray aman-dreny le fianakaviana teo aloha noho ny tsy fampiny enti-manana dia tsy afaka nandefa ny zanana tany an-tsekoly dia rehefa misitraka vatsinankonana izy ohatra dia arana maso fa mazoto tokoa ve le zaza makany an-tsekoly manahoana ny fisondrotan'ny klasy dia mitohy hatrany hatrany ny fanomezana azy vatsy nataontsika hoe bourse familiale
fa akoatran'ireo zany de mahazo fanampiny izy oentiny mivoatra ny fiainana amin'ny fivelomana sany fambolena fiompiana fanajariana ny tontolo manodidina azy mifambolena hazo indrindra ny hazo fihinam-body apresiana tokoa fambolena ananambo apetiny sakafony sy afany miala amin'ny fiankinan-doha amin'io fanampiana omeny fitondram-panjakana na mety omenina ho lafy io tanjona zany de hoe marefo izy amin'ny voalohany misitraka ny tetikasa fa aoriana ny fisitrany de efa tokony afaka mikopa-kelatra izy malo tena amin'ny lafiny fivelomana zay zany fandarana asa fihina ara-tsosialy amin'ny ankapobeny tosika fameno manokana no anaovana resaka kely satria misy antony manokana no mahatonga ny fitondram-panjakana manapa-kevitra sy mifampiraraha amin'ny mpamatsy vola indrindra moa amin'ny ankapobeny amin'ny banky irasam-pirenena mikasika ny tosika fameno kany covid manokana ny resantsika covid-19 de misy fotoana nanapa-kevitra ny fitondram-panjakana ny fanaovana ny filazantsika amin'izy de hoe état d'urgence hatramina confinement zany hoe tsy fahafahan'ny olona mivezivezy mazava ho azy fa misy fiatraikany amin'ny fiarina amin'ny fitadiavana vola fikaramany fiveloman'ny olona le izy dia mba analefahana ny fiatraikany iny arety mandozy iny eo anatreny fepetra raisany fitondram-panjakana no misy an'ireny fitsinjarana na fizarana ny tosika fameno ankehitriny indray raha misy nyteloza voajanahary ataontsika rivotoza sy ranobe ty de misy tokoa ny tokantrano njaka zay voasembatsembana ny fiariny ny fivelomany ny tany namboleny na ny toeram-ponenany mety misy fananana sanatria rava dia mba anampinan'ireo vahoaka anampinan'ireo trabona ireo mizakantserany ena hiarina indray amerina amin'ny laoniny an'izany fiarizy fivelomana zany no mahatonga ny fitondram-panjakana manapa-kevitra anao an'le tosika fameno izay ny fanazavana makasika ny fahina mpiarabelona izay tanterahany eo anivon'ny vidy aleloantsika anaraka kely fijoroana vavolombelona avy amin'ireo mpisitraka izay fahina mpiarabelona izay anatin'ny minitra vitsivitsy de hodisantsika ny resaka aorin'izay tombotsoa azoko tato anatin'ny vatsinankonana dia afaka mampianajanaka taloha de tsy mampianajanaka satria tsisy vola de ny tombotsoa azoko tao anatin'izay koa nefa taloha zay nonona tamin'ny tranon'olona de ankehitriny zay efa manana an'izao trano hitanareo zao rehefa izaho zany nahazo ny vatsinankonana fiavota dia fatako fa nihasoa ty fiainako ny hary ty zavatsy nihariko ary ty raha nihareako zany ose nihare ose roe raho le izaho hinanake zao zany ty isa ose koa mampino ose dime kanao fa nihare ose raho tsy sahiragny marare tianako indesiko andopitaly raha nitrondro ato zao raha diniko izy ato zao raha nanao fisapahana amin'ity sarosarotra ihany nilazany teo 80 kilo agny ngamba maripari zao no voasinay deboka Ambohimandroso mety ahazony manakarany atao manodidina commune Lakamisy maripari zany aty ambanivohitra lefa avy fotoagna maintso asa de sahiragna be sy misy ny raha horaisina sy misy nininy ny fampidirana mpianatra esy an-dagny ny akôlazy de ty zany hoentinay haisorohanay an'izay fahasahiragnanay zay horaisinay tsirairay avy zarainay ty vary ty rehefa tonga ny fotoagna maintso asa ialana ny havaratany izay ny makasika ny fijorona vavolombelona avy amin'ireo mpisitraka ny fiahinana mpiarabelona izay tanterahany anivon'ny vidy mampametra-panontaniana any ary mato tale général ny amin'ny fantanina ty fantanina avy any amin'ny olona indray ty na amin'ny hoe fa maninona moa iry commune iry mahazo iry commune iry tsy mahazo fa maninona izay no tsy mahazo fa maninona zareo foana ny mahazo mitombona ary mipetraka tsara ny fantanina ny valiteny de hoe amin'ny mahafandaranasa ny fitondram-panjakana malagasy ny fandaranasa tanteranay dia ny gouvernement malagasy no manapaka ny faritra
sy ny districta iasana miainga avy amin'ny atotanisa anana ny foibe mikasika ny atotanisa eto Madagasikara ny Institut National de la Statistique mamoaka io ny tahan'ny fahantrana mamoaka io ny tahan'ny fidiran'ny ankizy any an-tsekoly mamoaka io ny tahan'ny tsy fanjari-tsakafo sy ta isan-karazany mahakasika ny fiainana ara-tsosialy dia ny ministeran'ny mponina zany amin'ny sy ny gouvernement no manapaka sy manendry amin'ny faritra sy ny districta isany dia izy koa no mifampiraharaha amin'ny mpamatsy vola ny banque resa-pirenena indrindrandrindra zay mamatsy eo amin'ny 700 mahery ny famatsim-bola fa io koa sampandrarahany firenena mikambana amin'ny mikasika ny sakafo PAM ny sampandrarahany firenena mikambana mikasika ny ankizy UNICEF fa indrindrandrindra tsy adino fa mitondra anjara biky lehibe de lehibe ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny alalan'ny ressources propre interne ny État malagasy dia rehefa am'ireo fampirarahana famatsim-bola eo nefa voafaritra ny toerana isany ny sisa ataonay fidy zany rehefa mahazo iraka izahay hiasa amin'ireo faritra sy districta reo dia ny manao ny fanadidina na enquête ifotony eny anivony ankonany anivony fianakaviana mijery ny mombamomba n'izy ireo tsiraray hafa dia mikirakira totanisa be da be indray zay isam-pianakaviana firy ny ao anatin'ny tokantrano firy taona avy izany marefo resana eto dia hoe sanatria miany anatina hoe misy clémaina na mety koa misy lajonina aretina na mety koa misy be antitra firy ny ankizy firy taona avy mianatra sa tsy mianatra ny trano nenana vita amin'ny akora inona briky rotsopeta zavamaniry sisa manana rano manana jiro dia alahatra le outil na le kirakira ara informatika omeny isa sy laharana ny tokatrano tsiraray avy dia izay voatapaky ny gouvernementa fa isan'ny mpisitraka amin'le districta sy le faritra no avoakan'ny outil zany na le statistika mamoaka ny listre ny mpisitraka dia iny zany ny entina anaovana fivolimbekon'olona tapany ny vofokotany hoe ketsika ve fa ireto tokoa atony fokotany misy atsika no heverina fa marefo ka tokony hisitraka nyity fandarana azy ty dia miakatra ny anivon'ny commune dia asiany ben'ny tanàna sony ary atao petadrindrina eny anivon'ny fokotany sy ny quartier rehetra zay zany ny mikasika ny ataontsika hoe am'terme teny frantsay hoe ciblage na famantarana famoahana ny listre ny mpisitraka marihana moa zany fa tsy azona ialana ny fanatanterahana anio dingana voatanisako teo ia mazavangamba zany amintsika any tokantrano ary voavaly ny fanotanetsika izay nangididina ny andohotany hoe fa maninona moa zany zay tsy mahazo mihitsy fa maninona ny ry mahazo foana dia ohatran'izay zany ny rafitra zay tsy maintsy ho arana fa ankoatra ny fahinana mpiarabelona izay efa mahazatra dia misy ihany koa ny tatsika ny hoe ny asa vonjovona zay tanterahany eo anivon'ny vide io andeha hoarantsika aloha ny fijorona vavolombelona avy amin'ireo mpisitraka izay asa vonjivona izay tanteran'ny vide izay mialohany anoizatsika ny resaka manaraka ny vona voajanahary dia mampitombo ny faharefondreo ankohonana hatrapasahiranana lalina ahafahan'izy ireo miarina sy iverenan'ny mpiarabelona aingana amin'ny fiainana andavanandro dia misy ny asa vonjivoina anisan'izany ny asa tanamaro asa atakalo vola entina anampiana ireo ankonina traboina sy amerenana amin'ny laony ny tanàna 5,000 isan'andro mandritry ny 20 andro no raisin'ireo mpisitraka takalo ny asa fanadiovana sy fanarenana sady loharanom-bola ho an'ireo ankonina trapasahiranana no asa ho an'ny soiombonana ny asa vonjivoina na tonga nananao an'ity asa ity aloha zany voalohany indrindrany za tsy manambaly tsy efa maty mivady dia zay koa le tsaboina dia mifokotany zay dia natraka an'ity asa ity zay 5,000 isan'andro dia resaky ny 10 andro le izy aloha tena manampy tombontsoa azo koa anaovana an'ity asa ity zao dia misy kely mba ho sahaza metelo mianaka dia izy kokoa mba hoe ialana amin'le mipetraka fotsiny eo raha hipetraka fotsiny eo zay tsisy atao dia mba tsara raha misy an'ito
nanaovako le volavora eto marotako zavatra ohatra hoe le ampianatra reny ohatr'izay ny anaovako le izy satria zao ny andro favaratra tsy mampanasa lamba mipampiasa anao satria tsy mamaina lamba. Ya araka zany a na raha tsika teo ny fijorona vavolombelona nataon'ireo izay vavolombelona moa zany a izay mpisitraka ny asa vonjovona izay taorina ny ana to ihany koa Batsiray a inona moa zany ny asa efa nataonareo a iatrehana izany a taorina n'ireo loza voajanareo andry matota le generala. Misaotra njaka misy kajy telo ny hiraka ankenin'ny gouvernement amin'ny fidy oentina mitondra ny fanarenana ny firenena dia ataonay hoe anjara biriky kely kely de kely oentinay zany. Ny voalohany andro roa telo ao aoriana ny fandalovandrivodoza dia afaka manetsika asa tanamaro ho an'ny olona traboina mba ahafahany mamerina amin'ny ny toeram-ponenana misy azy. Reo dia mikaramo reo mandray tampikarama marimarina koa 10,000 ariary isan'andro ny asadiny 10 mandritry ny 20 andro eo dia iantohany izy ny amin'ny fitaovana rehetrarehetra entiny miaro ny fahasalamany ny aro tanana ny aro loha ny aro tongotra sy ny fiahina ny fahasalamany zany. Iny zany dia sady andraisan'ny tampikarama sisitsika teo amin'ny ray hetsy ariary raha le ndraisantsika hoe 10,000 mandritry ny 20 andro no sady anjara biky hoentiny amerenana amin'ny ny toeram-ponenana misy azy ny traboina zany no voakasika izay. Sokajina safaroa anken'ny gouvernement aminay koa ny famerenana amin'ny koa ny fotodrafitrasa ny sekoly EPP CEG lycée ny centre de santé de base toerana fitsaboana raha ohatra ka rava na simba tanteraka na koa lasan'ny rivodoza ny tafo ny varavarana dia mitondra anjara biriky koa izay miara-miasa amin'ny département ministériel voakasika izay fanabeazam-pirana sy fahasalamana mamerina amin'ny ny fotodrafitrasa ary ny farany raha ohatra ka manapa-kevitra ny gouvernement fa ilaina ny fanaovana tantsoloka fanampiana ohatra ny tosika fameno ahafahan'le traboina le misitraka miverina amin'ny koa ny asa fiariny dia mbola manatanteraka an'izany kafaliana sy ampanetretena sy ampitiavana ny vidy. Ya nisan'ny ataontsika hoe vaovaonga ihany koa ny fidirana an-tsehatra ny amin'ny fiahina mpiarabelona an-tanàn-dehibe izay nataony toaneviny fidy mialohan'ny idirantsika amin'ity manaraka aty dia aleoloha voakantsika ihany koa indray ny fijoriana vavolombelona avy amin'ireo mpisitraka izay fahina mpiarabelona an-tanàn-dehibe tanterahany fidy izay. Ta zany rehefa mavitrika eo amin'ny fokotany Ampany Mahitsy iantry ny alarimanana Intsoroa Velona anarako fitraka ao amin'ny tetikasa ankonana miarina reny mavitrika le hoe sehatra masoa zany dia fampianarana le izy kene fampianarana fiainana andavanandro le izy zay nokarakara indrirareo fidy dia tondra tombontsoa be zany izy eo amin'ny fiainana satria maro ny zavatra tsy fantatra zao kanefa no nisy zany le fampianarana dia lasa nisy zavatra fanampiny zany ohatra hoe ny ainanao dia niampy le izy dia lasa nitondra tombontsoa teo amin'ny fiainana zany le fampianarana tao amin'io sehatra masoa io satria misy loha hevitra maromaro be dia be zany ao anatin'le sehatra masoa ohatra zao ny fatokisantena dia ny zosy ny adidy dia ny ady amin'ny herisetra mifototra amin'ny fananahana dia fivelaran'ny zaza madinika dia eo ihany koa ny fomba fahalalana malagasy atsika dia eo ihany koa ny fomba fikarakarana sakafo sy ny karazana sakafo maro loko be dia be zany misy karazany zany le sakafo hoe zozo avy ny ampifandanjana azy nisy voka-tsoa azoko zany tamin'ny fandraisana an'ilay ankonana miarina satria ohatra na manokana zao taloha mivarotra akony dia latabatra fotsiny ny varotako voalohany indrindra dia rehefa tonga zany le zany hoe nanoratra anarana dia za raha mahazo vola aloha dia tonga dia any amin'ny tsena zany aloha natotoko le vola dia rehefa nahazo vola voaloha sy faharoa dia vitanako vitrine aloha le izy dia zany hoe ny tompo zany ny entana namidy
dia tombo ihany koa zany aloha le mba tombom-bahatray kely. Eny tompoko, izay ny fijoroana vavolombelona avy amin'ireo mpisitraka ny fahina mpiarabelona an-tanan-dehibe izay ataontsika hoe nampametra fanontaniana manao an'izany ihany koa ngamo ny fida tamin'ireny tosika fameno sy vatsy arabola nanoana konana izay miarina noho ny valanretina ireny dia maro ny fitarainana Andriamatota le jeneraly. Anisan'izany nahazo teo aloha ihany no mbola mahazo. Eo ihany koa ny efa nahazo teny aloha tsy nahazo intsony ve tena izay tokoa ve le izy ao anatin'izay ny tosika famentso ny ankonana miarina. Ny fanazavana mety ho azonao entina makasika izay Andriamatota le jeneraly. Misaotra njaka ny tsaromariana aloha dia ny fitsinjarana nyreny fanampiny reny avy amin'ny gouvernement malagasy dia tsy maintsy aloavina fanadihadiana foana ka ho an'ny efa nisitraka tosika fameno tamin'ny vokatry ny arety mandoza Covid-19 ankehitriny misy rivodoza dia mazava ho azy ny olona tena voakasiky ny rivodoza indray zany zao no hiatefan'ny saina sy ny etreritra inona ny azo anampiana azy. Mazava ho azy zany fa mety misy fiovana tokoa arakaraky ny toe-javatra misy satria misy tonga dia misy quartier fokotany hita hoe tobodrano tanteraka dia mirona makany ny fanampiana an'ireny vahoaka na sahirana any amin'ny fokotany tibodrano ireny zany ny fanampiana. Zay zany aloha mikasika an'iny dia ny fanadihadiana zany njaka no mamoaka an'iny. Raisina daholo ihany ny mombamomba ny isa-tokantrano dia voalahatra ihany izy ao anatin'le kirakirana teknôlôjika ataontsika hoe application na logiciel. Zay zany ny fanazavana mikasika an'izay. Ny fahina ara-tsosialy an-tanan-dehibe asiko resaka kely satria anisan'ny fiara-miasa santatra irana miasa akaiky amin'ny banque iraisam-pirenena izy io. Raha ohatra tsika nanao tosika fameno taroa dia mandritry ny 2 volana nanao tsika ankonana miarina dia voafetra atao anatin'ny vanim-potoana 9 bolana raha ela indrindra fa ankehitriny zany ahafana manarina tanteraka le fianakaviana na ankonana miarina anatin'ny fanitrana lalina dia fandarana asa maharitra 3 taona izy io ka zava-dehibe eo amin'izy tantsoroka fanamanoana manampy azy manome azy faiza manao vaovao ahafany mihoatra sy mivoatra amin'ny fiainana. Mety mahay asa vaovao izy, mety lasa mpanao asa tanana izy, mety lasa mahay manao rafitra briky, manao rarivato amin'ny lalana izy, manao pavé dia ahafany tady asa ary mbola ndraikitra anayfidy manamora ny fahitany an'izay asa fivelomana metimety kokoa sy tsaratsara kokoa manala azy ao amin'ny fanitrano izay dia misy ihany ny fitambarana ataontsika hoe activité na mesure d'accompagnement resaka teo mikasika ny fahasalamana fanjari-tsakafo omena andreo ankonan'ireo fantanjona zany dia ny ady amin'ny fanitrana fanenana nisan'ny mponina miaina anaty fanitrana lalina an-tanan-dehibe zay mifameno amin'ny ezaka efa ataontsika amin'ny asafitra mindrindra sy ny vatsinankonana zay makasika ny tontolo ambanivohitra bebe kokoa. Fenitofeny zay fanazavana ny entinao zay teo zay Andriamatota le jeneraly na ny tenako mpanao gazety ary moa dia tena lina tokoa hoe ay ve fotra zay fandehan'le izy teny famarana anary aho entsika marana zao fandarana zao zay manatonatona ny fetra fara moa zany tsika amin'izao fotoana izao. Misaotra njaka ny famarana dia hoe ny mpisitraka dia tompona andraikitra amin'ny hoaviny, tompona andraikitra amin'ny fialany amin'ny fanitrana mampita n'izany FDB zany foronjan-kevitra zany no andraikitra sy didinay amin'ny fanatanterana ny programme. Faharoa ny fidy dia manao zava-dehibe an'ireo sotoavina mahakasika ny fanjakana tsara tatana, ny fangararana, ny fananana toe-tsaina mahitsy zay mifantoka sy morona any amin'ny vokatra azo tsapahitanana sy azo refesina satria tsarain'ny mpisitraka izahay, tsarain'ny fitondram-panjakana izahay ary tsarain'ny mpiara-miombonantoka mamatsy voly izahay ka adidinay sy andraikitra ny anao zay tsy andrara kilombindo eo anatrehany zany andrandrainy vaoaka malagasy aminay zany dia manome tokony fidy fahiezaka arak'izay azo atao hatrany hatrany ny amin'izany fangararana sy amin'izany fanomezana vaovao arak'izay azonay atao zay mampangetahetany mponina sy ny vahoaka sy ny tompony andraikitra amin'ny ankapobeny. Misaotra.
isaorana petabenao ndray matota le général nyton'izay fanazavana izay matoksika fa dia nivaly avokoa nyfanontaniana mipetraka tamintsika tany tokantrano tany zay ampatsahivana antsika fanontale général ny vide andray mato John Andrena Tenaina niaraka tamintsika tamin'ity androany ity isaorana petabenao tompoko isaorana koa tsika tany tokantrano nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany mame fotoana amintsika ho any manaraka indray velomaro tompoko